Tonga amin'ny fotoana indray tsika izay ahafahantsika miroso amin'ny fampianarana, lalana fafy moa izany androany. Numéro 13 ny fampianarantsika faly miarahaba antsika rehetra eto an-tokantrano tena koa ary manonona ny hatsarana rehetra amin'ny tokantrano rehetra sy mampandroso ny ambasadorany Soasiady no manonona ny hatsarana rehetra ho amintsika tsy avy faly be tsika tafahoana amin'izao fotoana izao indray iano izao fampianarana izao izay mitondra ny teny hoe ny hafa firenena ve tokony hitandrina didifolo arak'ilay toko fahaenina amby dimapolo iny zany. Mamerina ny fiarabanantsika rehetra tokantany tena koa ny ambasadorany Soasiady tonga amin'ny fotoantsika izay resotsika amin'ny fampianarana lalana fahatelo ambin'ny folo indray ny fampianarantsika amin'izao fotoana izao mamerina ny fiarabanantsika rehetra tokantrano na eny ambony fiara ianao no manjena eny Entsana any amin'ny Birao na ohatrano matory dia ny tenin'ny ambasadorany Soasiady amintsika dia hoe miarahaba sady manonona ny hatsarany amintsika tsirairay avy eto tokantrano ka eo amin'izay fampianarana izay moa zany no rahantsika ilainy amin'ny zaon'io zao vakitsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra amin'ny boky Isia toko fahaenina amby dimapolo ty izay moa zany ny lesona antsika androany Isia toko fahaenina amby dimapolo Isia toko fahaenina amby dimapolo dia manomboka amin'ny andininy fahaenina tsika izy iny rojevatsika ty azy manomboka amin'ny andininy fahaenina zany vakitsika ary ny hafa firenena satria mantsy ity teny ity no ilazan'ny olombelona sasany fa tsy maintsy mitandrina didifolo zany ny hafa firenena dia izay no mahatonga an'izy ity no tsingain'ny ambasadorany Soasiady manokana ho ampianarana atsika mba ho fantatritsika hoe rezona hoe fampianarana avy any amin'ny tevoly hitsakanana anao tsy anatona an'ilay naharylanitra sy ny tany atria fantatsika tsara fa ny hafa firenena dia efa voasakana hoe ny tenin'ny dadabe Mose mihitsy no miteny hoe tsy azo omena ny hafa firenena zany mihitsy ny didifolo sy lalàna Mose fa natokana ho an'ny zanak'Israely ary any amin'ny tanin'ny Israel ihany ny azo tandremana dia izany hoe zavatra fady zany ny dikan'izay ary ny hafa firenena no mitandrina an'io ka misy antony teny tondray nefa dia itony ny entin'ny olona hanodikodinana ny teny dia izay indray le ho hazavain'ny ambasadorany Soasiady hoe tsy misy an'izany ianao nasina mitandrina didifolo zany fa zavatra hafa mihitsy no nresana tamin'ity indray ary izay zao hazavaiko izao ny antsoko anao raha dia miaino tsara ianao ary rehefa resy lahatra ny teny amin'izay dia manatona any Ahosoa miaraka amin'izay ady amin'izay no fa izay ady azy hitanao sy heninao zao no ny raha ny Ahosoa hitondranao any aminay dia ho any amin'ny Ahosoa zany. Andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafito angamba vakitsika ary ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'ny avaha mba hanompo azy sy ho tia ny anaran'ny avaha mba ho mpanompony dia izy rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy tsy masina io zany hoe mitandrina ny sabata tokoa ve zany ny hafa firenena sady mitana ny fanekeko hoe mitazona ny fanekena mantsy ilay didifolo sy lalàna Mose zay ina ny zavatra voalazany dia hoentiko ho any an-tendrombohitra masina ka ampifaneko ao an-tranoko fivavahana ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa halatra drady ankasitrany eo ambony alitariko fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra eto zany le teny zany dia ohatrany hoe ankasitrahana be mihitsy ny fanaovana an'izany hoe hafa firenena mitandrina didifolo zany hoe tena mahazo voninahitra be avy any amin'ny dada iavana mihitsy izy hoe mety be ny ataonareo zay mihitsy zany izy hoe mety be ny ataonareo dia izao le teny aloha andao tsika raisitsika ty farany ity ny andiny fafito raha ianao zany hafa firenena zany hoe frantsay na anglisy na amerikana na afrikana malagasy sinoa japonais sy ny maro samihafa zany raha ianao zany ny miditra ao anatin'ity lalana ity hoe mitandrina didifolo satria tsika le hafa firenena io zany ten'Andriamanitra hoe dia hoentiko any an-tendrombohitra masina ianao aiza zany le tendrombohitra masina eo amin'ny taninao eo fa ny tendrombohitra masina tenenety nge ka ny Israel satria eo amin'ny tendrombohitra
any Israel no nametrahana ny tempolin'ny Jerosalema. Eo amin'ny tendrombohitra io no nametrahana ny tempolin'ny Jerosalema. Ka aiza anao zao zay nakany? No raha mbola tsy tasa tsy neritreritranao dia zay ny tsy maizany izy. Zay aloha anankiray zay fa mbola misy porofo tena omenantsika misy hoe fa araona aloha ny teny. Ny fanatitra dola sy ny fanatitra falatsatra dia nikasitrahana eo ambony altarako fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Zay ka ianao raha ve fa nanao an'ilay fanatitra falatsatra mba ho ankasitrahana eo ambony altarany. Efa nanao an'io ve ianao hatramin'izay mila mamaly mahitsy mihitsy ianao. Ianao tsy mahazo miazakazaka hoe anka le fanatitra le soloany Yahosoa tsy mahazo miditra amin'izany. Yahosoa mihitsy ny teny hoe tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna littéraire teny tsoratra ray aza ary izy tsy miteny hoe ampidiro ao izy tsy nisy ny teny hoe ampidiro isolo an'io fanatitra io zanak'Andriamanitra. Tsisy ny teny an'izany mihitsy ny efa nandatrana ranomby iny dia vita mafy ny fanekena iny vita mafy ny fanekena iny dia tsy azo atao ntsony manampy na manatsokana iny. Tsy azo atao ntsony manao an'izay. Galatiana 3:15 satria fa nalatsaka taony rany. Galatiana 3:7-5:10 fa kitsikiny zay teny zay raha ny fanambarana nataon'ny apôstôly anankiray azy mitandrana ny teny Yahosoa. Galatiana 3:15 ry rahalahy miteny araka ny fanaon'ny olona aho. Io zany hoe dia miresaka mihitsy izy hoe ny fanekena ifanaovan'ny olona na dia ny fanekena ataon'ny olona ihany aza rehefa vita mafy dia tsy fanao ny manatsoka na ny manampy an'izany. Any hoe tsy azonao atao mihitsy zany mampiditra zavatra hafa ao ary tsy azo atao koa ny manatsoka zavatra ao anatin'io fanekena io. Ka tena fahotana matsiravina mihitsy zany ataonao raha napiditra ilay zanak'Andriamanitra hitsofoka ao anatin'io didifolo ianao. Ka izy ny ataonao isolo an'ilay hoe fanatitra sy ny karazana. Tena fahotana matsiravina mihitsy ny nataonao. Moa ny tenin'Andriamanitra tary amin'ny didifolo dia fanambarany dadabe Mose mihitsy hoe Deutéronome 4:5-5 hoe tsy azo anampiana anga io teny io ary tsy azo inesoana dia tsy azo anampiana. Deutéronome 4:2 aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo ary aza nesoanareo fa tandremo ny didiny avandriamanitra reo zay andidiko anareo. Tandremana tsara zany ny didiny avazy nandidina ozy ny soatra masina. Tsy azo anampiana ary tsy azo nesorana. Zany hoe tsy azonao ampidirinao mihitsy ny Yahosoa io zanak'Andriamanitra io na iza niza zany tianao hitretina anazy tsy azo ampidirinao anatin'ny didifolo mihitsy izy voararany lalàna. Ary zay koa le nyteneny apôstôly Paoly hoe rehefa vita mafy ny fanekena anankiray dia tsy fanao ny manatsoka na manampy izany. Na ianao koa raha manao zatra any amin'ny firaisana ohatrany na any amin'ny commune. Rehefa misy varotra nataonao tany dia tsy azo ovaina iny. Fa raha ohatra ianao ka hanaovana iny dia potehina mihitsy iny aloha dia manao taratasy hafa indray vao mety. Fa tsy hoe ny ao ny tovonanao na iny ao ny asianao tovalanao no tsy azo atao mihitsy. Fa ohatra ny anao fifanankalozam-barotra nareo ohatrany mividy zavatra zany ka rehefa nentina tany amin'ny commune iny dia tsy azo atao ntsony manaovana iny na mikitikitika an'iny rehefa nasiana sonitao iny. Fa raha zany migadra anao raha mikitikitika an'io satria mpangalatra anao na pisoloky. Fa raha misy zatra ovanao anatin'iny dia tsy maintsy manao fifanekena hafa nareo anankiroa fa iny tsy azoko tena intsony. Izay io sary teneniko aminareo hoe rehefa nandatsahana ranomby le fanekena taloha dia nididifolo sy làna Mose dia misy teny hoe tsy azo anampiana tsy azo anesorana intsony zatra ao anatin'iny. Dia izay teny izay hitantsika io izay teny izay no milaza fa tsy azo atsofoka ao intsony Yahosoa na le zanak'Andriamanitra ny dikan'izay satria efa nandatsahana ranomby io ka vita mafy. Vita mafy le fanekena satria nandatsahana ranomby. Dia hoe ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy fanao manatsoka an'izany intsony na manampy an'izany. Lalàna mihitsy nyzany navoakan'io zanak'Andriamanitra hoe Yahosoa io. Ka na izy mihitsy ny ara tsy manaiky mitsofoka ao anatin'io didifolo satria tsy azo atao mihitsy zany. Zany zao dia anisan'ny fahotana anankiray nataonareo koa ambonin'izay rehetra efa fahotana be dia be ny tany sak'izay hoe tena levona ny fahotana mihitsy angenareo. Zay ny anton'izao fampianaranao meko izao hoe mba miala amin'izay ao anatin'io toerana efa tsy mety tsy manjary tsony io toerana io. Tsy manjary io.
mila teonao fa tsy mety io, fa rehefa teo faty anao de mipetrao ihany, rehefa teo any amin'ny anao de mipetrao eo ihany. Zay le fanazavana aloha zay mikasika any amin'iny hoe tsy mety raha soloanao io fisoloana io nataonao any hoe le zanak'Andriamanitra mitsofoka tena voarara mihitsiny, tsy azo atao mihitsy na mila lalana anankiroa anareo azy. Ankoatra ny tenen'ny Hoseau le Matthieu 5:18 hoe mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy foana akory zay voasoratra ao anatin'ny lalàna ho an'izay mitandrina an'io. Matthieu 5:18 zay, ka zay midika hoe tsy azonao alefa ao mihitsy Hoseau, voarara ny lalàna mihitsy zany. Matthieu 5:18, Matthieu toko fadimy andininy fa valo ambin'ny folo. Eno tsara ny teny'le zanak'Andriamanitra, fa namafisina ny tenin'ny apôstôly Paoly zany ty. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy foana akory ny amin'ny lalàna, na de literaina teny tsotra ray aza mandra-patanteraka izy rehetra. Tsy azonao foanana mihitsy ny teny eo zay Hoseau, fa rehefa ao amin'ny Hoseau moa io voafoana efa nampianariko antsika zany. Fa ho an'izay mitandrina an'io ka mipetraka ao anatin'ny rafitra io de tsy azonareo foanina zay voasoratra ao. Zay no mahatonga hoe tsy afaka tsy azonareo atao zao mihitsiny hoe ho atao solon'le fanatitra Hoseau. Mazany motsy ny fanaonareo zany. Kanefa le tenisy ampaminany raha mitazona ny tenisy ampaminany ianao de tsy maintsy manao fanatitra ianao. Ary ny fanatitra am'izany le ondry, osy, omby, tany amin'ny voro miaratra ny domoiny, zany le fanatitra tokony ataonao. Nefa ianao mety tsara fa tsisy manao an'izany intsony. Zay no profo fa mbola mandika lalàna koa raha ohatra anao ka mieritreritra an'io tenisy A56 io de mandika lalàna ianao satria tsy nataonao le fisoroana. Ary raha anao ny fisoroana nefa anao de efa razan'Andriamanitra fa tahaka ny manolana vozona alika ianareo raha manao an'izany. Isaya toko faha 9:20 Isaya toko faha 9:20 iavaka antsika tsara ty teny ty. Isaya 66:3, Isaya 66:3. Ty zany le manao fanatitra ty, de zao ny teny daday avy am'izay manao fanatitra. De zay zany le tsy mampety mihitsy hoe ny hafa firenena mitandrina an'io didi folo io noho ny amin'ny Isaya 56 io satria tena tsy mety mihitsy le izy. Atria raha vao tsy manao le fanatitra anao de tsy mety. Nefa le fanatitra jereo ty mahazo an'izay manao fanatitra indray. Zay mamon'omby de ohatrany mamon'olona, zay ariny ianao zay ho an'le fanatitra io. Zay mamon'ondry atao fanatitra, io mantsy atao fanatitra daholo resahana io. Zay mamon'ondry atao fanatitra de ohatrany mamolaka vozona alika. Zavatoza mihitsy. Zany hoe ianao zany le hafa firenena hametraka ny Hoseau anatin'ny klasy le hoe io no atao eo amin'ny plasy le fisoloana. Fa de mpanota-pandika lalàna ianao. Ary mitsipy any amin'ny fare mirehitra afo sy ny solofarany dika zay any amin'ny elo am'izao tsika miteny zao aloha lalaka alianao amin'ny voalohany. Manao ny fanatitra indray kosa nefa anao de ozy teny Andriamanitra hoe zay mamon'ondry atao fanatitra de ohatra mamolaka vozona alika. Nefa zany alika zany tena hoe any ivelany ny alika tsy azo atao fanatitra mihitsy zany alika zany. Ary zay manatitra fanatitra hoanina de ohatra manatitra ny rakisoa. Nefa ny le kisoa zatra fady indrindra ao anatiny raha ny didy fosy lana Mose de tsy tokony ampidirinao zany fanatitra zany reo. Ary zay mandoro didikazo manitofina ho fanatim-patsiarovana de ohatra misaotra ny sampy. Zavatoza mihitsy ingeny izy. Ary ireo zany ohatra hoe mitondra sakafo toy hoe mitondra fanatitra ho any avà. Le zatra hoentina makany anomezana sakafo andreo le vita reo moa zany, hoe fanatim-patsiarovana, re fanatitra zay lefanao any. Na atria moa reny misy olona mitondra fanatitra hoe nahazo vokatra izy de manatitra sakafo atao fanatitra reny tsy karazana. De hoe de Andriamanitra ohatra misaotra ny sampy ianao. Tovy manompo sampy ny dikan'izay. Hitanao amin'izany fa tena zavatra tsy mety mihitsy zany ny hevitra le ataonareo olombelona am'le hoe hanao fanatitra asy anao hoe mbola mipetraka ao anatin'ny didi folo ka hoe hitazona ny didi folo ny amin'ny Isaya 56 io de tsisy mety daholo zay ataonareo. Hanao fanatitra nareo araka ny teny ty mitovy amin'ny manompo sampy sy manatitra rakisoa ary mitovy amin'ny mamolaka vozona alika. Satria efa tsy teny Andriamanitra ny dikan'izany. Hametraka an'le zanak'Andriamanitra eo amin'ny plasin'le fanatitra nareo voarara ny tenin'ny Mose sy ny tenin'ny apôstôly Paoly ary ny tenin'ny Hoseau tsy mety eo ataonareo. Tsy fanao
zay profetra zay de milaza fa tsy mety ny ataonareo afafirenena satria tena tsy mety le izy de ny fanontaniana mipetraka ary rehefa hoe tsy mety io naninona rany soatra masina kosa ny nametraka an'io inona ny antony zay ndray no jerevantsika fa nisy antony io matonga mipetraka fa tsy anareo tsy anareo frantsay na amerikanina anglisy na sino na malagasy na afrikanina sy karazany no andehanao an'io fa tsy mety mihitsy n'le izy fanina tonga an'io a de zao tany amy teny nisy toko fa exodose toko faharoambin'ny folo tany de nisy resaka tany am'le hoe andalo dada iava de amon'ny lamato rehetrarehetra ka rehefa andeha amon'ny lamato rehetrarehetra izy a de nasen'andriamanitra nitandrina ny paska zareo tam'izay fotoan'izay satria hoe andeha amon'ny ino mo andeha amon'ny zanak'israely izy de ny lamatoa dia nasainy a nitandrina ny paska ny zanak'israely ka rehefa nitandrina ny paska ny zanak'israely a dia nasena ny fora mbola tsy nisy didy folo tam'izany mareko tsara mbola tsy isy didy folo lalana mose zany fa za lalàna zany de lalàna le men'andriamanitra fotsiny any zanak'israely hoe raha ohatrany a ka tonga ty vaninandro ny paska ty a de misy an'izao ataonareo misy an'izao a de zay le toe paska satria amin'io fotoana io a hovinoko daholo ny lamatoan'ny Israel zay ka raha misy izy afa firenena mba te hitandrina ny kosany a io paska io zany satria ho avy ny famonona ny ny zanaky ny egyptianina ny zanaky egyptianina no vonona moa zany a de zao a nasen'andriamanitra ny afina aloha ny Israely anina zay ny marimarina koa averintsika tsara rehefa aleo verina kely andefo zany zanak'Israely tamin'ny voalohany tao Egypta de tonga ny fotoana amoahana azy tao de tsy navelan'ny farao avoaka mihitsy ny zareo fa tena nisy ady be natsiravina mihitsy ny teo amin'ny farao sy Mose de kanjo moa zany efa tsy nanaiky mihitsy ny farao de tsy maintsy voaterinao démonstration de force am'izay io andriamanitra io ary zany koa lazaiko anareo mihitsy ny hoe efa miomany nareo fa rehefa tsy raha tyteny ty de ho avy koa ny démonstration de force avy any amin'ny tompony teny io lay nahary lanitra tsy ny tany de ianao aza fa manomboka amy teny mihitsy ny hoe tany reny manotsotra zao fampianarana zao fa rehefa tsy resy lahatra de mipetrany ianao de any ianao sy ny fahaverezanao azy fa rehefa resy lahatra de mipetra tsara de mirosoa amy batisa aza miteniteny foana fa tsy fanao no miteny zahatra tsara sy marina fampianarana manalanao amy fahotana ve de ho teneninao ratsy ary mahatonga anao tsy hanota intsony mateo anao mivavaka de mba tsy hanota intsony ny tanjony saingy tsy nanana zay mihitsy anao hatram'izay fa rehefa hitanao kosa fa tena afaka amy fahotana neo zay miaraka amin'ny Josoa aza mba aza miteny ratsy an'izany fa zahatra tsy nanananareo hatramin'ny ela zany fa zao zany vao tonga ka maiza miainy marina rehefa mbola tsy andeha ho marina de mipetrahanao any fa reo zay andeha marina izy andeha fa tsy anao manakatsakana anazy resanao hoe tena manao démonstration de force mihitsy fe zany Josoa iava zany ka io nge ny tompony soratra masina io ary tsy miova izy zay tonga nanteny hoe areo le fampianarana ary tsy maintsy tonga am'izany mihitsy io satria rehefa mandeha makany amin'ny fanohera anao de tsy maintsy tonga io andriamanitra io mamely lozika be zany satria izy koa hoe amonjy ny olona de anao tsy mety mandeha de soparanao le tenin'andriamanitra ianao no fahaizana am'izany io tsy maintsy mandeha tsy azo sakanana ntsony io teny marina io le ny vonoany devoly zao fampianarana zao satria tsy teny devoly le etan'ny olona afaka ny fahotana de ny sakanany amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsiny fa ny tena marina tonga ny fotoana zao a anesoranao amin'ny fahotana de manatona ny Josoa fa zay mihitsy zao ny famarina de rehefa tonga zany io fifanatrehana io fa fanandriana io de ozy dada efa hoe mantsy ny Mose hoe andana ataovy miditsy reo anaty trano daholo ny olona de arindreny ny varavaranareo de manaova ny paska nareo anatin'io trano io tam'izay le mihinana ny anamangidy sy ny mofo-tsisy masirasira sy ny hoe fehizina tsara ny kibo de sina be deabe ny toromarika be deabe ny toromarika hoe miomana tsara zany nareo fa hiatrika an'ity sary andeha ty de zay io resana io zany de fa omozavaiko le ten'andriamanitra de rehefa mirindrinao nareo de hivoaka am'izay izy zany iraka ny anjero izy da eva hamono ny lamato rehetra ny Egyptianina ho vinoko daholo ny Egyptianina zany
ka rehefa nandreo an'izay ny hafa firenena akoatran'ny Egyptianina zay fa vonona ny lamatoiny fa satria nisy hafa firenena teo a de reny hafa firenena reny no nangataka tamin'ny Mose satria rehefa nitale faneon'ny Mose ny fahefana teo de ozy de hafa firenena hoe zay koa mba hiaraka hitandrana pasika aminareo mba teo voavonjokory zareo zany fa natahotra ny zavatra mety hitranga eo de teo na tonga n'Andriamanitra ny teny hoe ity lalàna pasika ty de ho anareo ry Israelianina am'izao nareo isehonyity zavatra ity ka raha misy hafa firenena koa mba te hiaraka aminareo a de aleo izy hiaraka aminareo fa saigna aleo izy hifory mba hitovy amin'ny taranak'i Abrahama satria ny taranak'i Abrahama moa de mifora daholo ka mba ahafahany zareo miara misakafondreo am'ty pasika ty ka mba tsy ho tratra ny loza am'ty loza efa andeha ty a de aleo zareo forana de rehefa manaiky hofrana zareo de mahazo mihinana pasika izy am'izay fotoana zay zany ny tenin'Andriamanitra zany dao raha vaketsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny somary lavalava Exode 3:1 ary avany teny tamin'ny Mose sy Arona tamin'ny tany Egypta ka nanao hoe ity voalohany ty no voaloham-bolana ho anareo de voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo ka io fotoana io zany volana biby izy io le hoe volana Nisanina miteneny ianareo tamin'ny fiangonana de ny Israely rehetra ka manova hoe amin'ny andro fahafolo am'ty volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry ray avy izy rehetra araka ny fianakaviany de zanak'ondry ray avy no isan'ny trano ka raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry ray a de aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy hakaraka izay isan'ny olona eto zany hoe finanana le ondry zany eto hoe de ataovy araka an'izay laninareo le ondry ho alainareo zany de ny olona rehetra samy araka zay tokony ho laniny avy no an'ny isanareo ny zanak'ondry zany hoe isaina araka anisan'ny trano le zanak'ondry ho alaina hoanina zany zanak'ondry tsy misy clé mary de laza ray taona no alainareo io zany le recommandation ny pasika izy ty pasika ty resany ty a alainareo amin'ny ondry namanotsy izy de gagy tsy efa manao pasika ho ny ety Madagasikara sy ny any France ny any Angleterre sy ny any Chine sy ny any Amerika fa tsy misy manao ny mamono ondry io izy mampime be mihitsy tena olombelona tena manova lalàna mihitsy alainareo amin'ny ondry amanotsy izy andiny fahenina ary ho tehirizina izy hatramin'ny andro fefatra-ambin'ny folo am'ty volana ity de amono azy amin'ny riva ny fiangonana de ny Israely rehetra zany amin'ny andro fefatra-ambin'ny folo zany de vonona am'izay le ondry zay na toe pasika ny ava zay ary analany raha ny raha ka antetiny amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny totom-baravarany trano zay inanany zany hoe io raha io zany a de apetraka amin'ny tolam-baravarana ny varavarana koa sy ny totom-baravarana eo ambony zany zay ny anaovana anazy de ho an'ny am'izany aliny zany ny hena voatsatsika tamin'ny afo nanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anamangidy io le hoanina ny hena zany a voatsatsika amin'ny afo nanany azy a mofo tsy misy masirasira no hoanina de ampiarahana amin'ny ananamangidy aza anina manta na voandro amin'ny rano fatsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny zany hoe tena taovy mendy daholo hatrany amin'ny rehetrarehetra momba azy etreta mihitsy zany hoany daholo de aza sinareo sisa ho tramaraina fa raha tany misy sisa tsy lany ka tramaraina de hodoronareo amin'ny afo zany daholo samona le fepetrany izy ary toy izao nataonareo raha mihinana azy ny valanareo voasikina ny kapanareo amin'ny tongotrareo a ary ny tenareo eny an-tananareo de hoanareo faingana izy fa pasika ny ava zay le pasika zany zay ny recommandation amin'ny pasika hoe misy areo fepetrareo mba manao pasika hony le olombelona hafa firena tsy misy manao an'ireo izy zany ato hoe tononona mivava le pasika nefa ny mifanohitra am'izany ny atao aiza zao le hoe manao kapy ianao aiza le hoe manao sikiny ianao zatra lamba daholo enge zany atao zany aiza le anana mangidy de aiza le hena vonona le ondry aiza ndreo zay namony ondry teo manaovana io pasika io ivanao de manao pasika eto eo amin'ny firenenareo tsy ireo zany fandikan-dalana mahatsiraro nataonareo mihitsy ne ary am'izay le pasika isaky ny fa amin'ny 14e zoro ny volana biba na Nisanina le pasika aminareo tra de indraindray volana masa ary io tsy maintsy alady foana io nefa zany 14e zoro zany mety menjera sabotsy zany mety menjera latsinainy zany mety menjera zoma zany ny anareo nefa tsy mety menjera am'zany madinio zany ny ato hoe fampianaran'olombelona fampianarany demony daholo mihitsy ny tena mahasositra n'io Andriamanitra io mihitsy ary tena rehefa mampiakatra ny atezerany daholo moa ny firena zay manao an'zany zay ry izy pahanany any ary pakasika daholo ny teny izy de toy atsika fa andeha maky ny tany Egypta am'izany alin'izy zany a ka amony matoa rehetrarehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy
ary ny andriamanitry ny Egyptianina dia ho tsaraiko avokoa, zao no iavà. Zay le izy zay. De eo zany izy de hoe tena amely mihitsiny izy a. De de be deaibe moa zatra ny teneniny. De zay tsika dia andeha lavidavitra am'izay le ho an'ny hafa firenena. Aty ambany ambany aty am'izay le izy a. Afa kitsikatony lasa elabe le mikaroka an'izay fa jefa tsikatony izy Exodosy a, hoe ny hafa firenena koa zany tafiditra tao anatin'io a. 48 ary amin'ny 48 aritsika no mijery zany de manakinaky izy am'izay zao. Exodosy 12:48 ary raha misy mivahiny eo aminao ka mba te hitandrina ny pasika ny avà dia aoko foranina ny lehilahy rehetra eo aminy vao manatona hitandrina izany izy ka ho tahaka ny tompo-tany any izy fa ny tsy voafora rehetra kosa dia tsy mahazo mihinana izany. 5:7 lalàna iray ihany no amin'ny tompo-tany sy ny vahiny izay mitoetra eo aminareo ka ireto vahiny reto zany a de mitoetra miaraka amin'ny Israela. Fa tsy ho vahiny tany Fransa na Angleterre na Tarianana fa le niaraka tamin'izareo tao Egypte, tsindrio tsara, tsindriko aminareo tsara zay ary fantaro tsara hoe le olona niaraka tamin'ny Israela reo a ary niaraka le voagadra tao amin'ny tany Egypte daholo. Fa ny Israeliana moa ny tena maro anisa tao tamin'izany. Ka rehefa tao amin'ny zany toeram-pandevozana zany ny Israeliana tamin'io fotoana io dia nisy hafa firenena niaraka taminy. Ankoatran'ny Egyptianina moa zany le mpamono le reniliny ary. Fa misy hafa firenena niaraka tamin'izareo tao nampijaneny ihany koa. Atria tena mpanandevo be reo Egyptianina reo. Saingy miresaka eto moa zany de reo Israeliana. De le hafa firenena mba niaraka tamin'le Israeliana io zay mba hiaraka aminareo, de hiaraka anao pasika aminareo, efa mba te hanavy tena koa izy zany e. De zay na tonga le lalàna nataon'Andriamanitra hoe ataovy mifora ary izy a de mba mitovy aminareo. Satria ny taranaka Abrahama rehetra moa tsy mifora. Hoe de ho forana izy amy andro fahavalo. Iny moa zany le lalàna ny Abrahama tany amin'ny andron'ny Abrahama tany. De ka izay indrindra zany no tena amitsika eto hoe lasa tafiditra am'izay le hafa firenena. Ka reo hafa firenena reo le noforana de afaka niaraka tamin'ny zanak'Israely am'izay izy a. Nohony am'izay lalàna ny famorana zay dia teo nisy famorana tary amin'ny andron'ny Abrahama ny resahana hoe mba ahafahany miaraka amin'ny Israeliana de forana izy satria ny Israeliana rehetra de efa mifora rehefa mahay an'izany moa zany olona rehetra ny dikan'izay. De rehefa nifora izy de reo no mahazo manao ny pasika ary mitandrana ny lalàna amin'ny pasika. Zay le hoe lalàna iray ihany no amin'ny tompo-tany sy ny amin'ny vahiny izay mitoetra eo aminareo. Lasa mitandrana lalàna amin'ny pasika izy ny dikan'izay. Avy eo moa io lalàna amin'ny pasika io a tafiditra ao anatin'ny lalànan'ny Mose taty aoriana zany. Fe moa tsy idirantsika ty fa misy an'izay mihitsy lalàna amin'ny pasika ao zany. Fa rehefa avy eo rehefa iny reo a zay niaraka tamin'ny Israeliana avy any Egypte mihitsy de le niara-ny tandrana ny pasika taminy nohony amin'izy niara-ny fora tao a de mitovy amin'ny Israeliana de reo a le niaraka nandeha tamin'ny izy moa niaraka nandeha tamin'ny Mose a nandeha nakany amin'ny nivoaka tao amin'ny tany Egypte zany. Fa ketsika ndreo amin'ny Exodosy toko fahafiry aminy izy ireo toko fa 13:20 a izy amizy eto amin'ny andininy fa Exodosy toko 13:20 no tao fakikire. Zay efa tsy kely mihitsy aloha Exodosy 13 de andininy fahafiry angambany. Hoe nisy hafa firenena koa niaraka taminy. Aiza moa iny takizy hitanareo ve? Ary nisy hafa firenena koa niaraka taminy de jerevantsika kely zay izy moa izy. Eo amin'ny andininy 7:20 angambany izy zay. Aiza moa izy kirevokely rakizy re hitanareo fa misy be
ao amin'ny 12 andininy fito amby telopolo sy valo amby telopolo ny jerefantsika zany Exodus 12 12 ihany a de 37 sy ny 38 fa tsy ny 13 Exodus 12 37 de ny 38 Exodus 12 37 38 dia nainga atao Ramesesa ny zanak'Israely ka nankany Sokota dia lehilahy malilalana tokony hoeniny tsy afa-tsy ny zazamabehivavy andiny fa valo amby telopolo ary misy olona maro samihafa firenena koa niara-niakatra taminy ary io le manosy omby de fananana be indrindra io le hafa firenena io zany hoe reto hafa firenena reto zany a de olona niaraka tamin'ny zanak'Israely niala avy any Egypta ireo le nasiana mitandrina ny lalàna amin'ny Pasika ary ireo le asiana mitandrina ny didy folo tateorina raha te hitandrina izy satria ireo le niara nivoaka tamin'ny zanak'Israely ireo olona reo ihany no nasena mitandrina ny didy folo sy lalàna Mose raha te anao izy zany hoe tsy le anareo ty hafa firenena taty ivelany fa reo olona zay efa nifora tamin'izany fotoana zany ary zareo de any Israela rery ihany a satria niaraka tamin'ny Israely izy de tonga tao Israela ireo olona ireo ihany no mahazo mitandrina an'io fa ny hafa firenena kosa zay tsy tany tsy tao amin'io fotoana io tsy mahazo miditra am'izany nareo satria rehefa navoaka an'Andriamanitra am'izay ny lalàna de ozy tao amin'ny bokin'ny Exodus hoe rehetra ihany no mahazo mitandrina ny didy folo sy lalàna Mose de ny zanak'Israely rery ihany ary tandremanao amin'ny tany Kanana tsy tafiditra intsony ny hafa firenena nomboka teo fa reto hafa firenena reto a de tafiditra ry zareo reo ihany tamin'ny vanandro izy nifora ka niara-ninana amin'ny Pasika tamin'ny zanak'Israely ireo olona reo ihany no mahazo mitandrina ny didy folo raha te anao izy ary zareo any Israela nefa no mipetraka satria any Israely izy mandraka androany reo no nomen'Andriamanitra le teny eo amin'ny Isaiah 56 fa tsy anareo aty Madagasikara na nareo any France na nareo any Angleterre na nareo any Amerika na nareo any Australie na nareo any Arabia na nareo any Irak na nareo any Iran na nareo tsy fantatro na ny Vietnam ny any Chine non tsy natao anareo io fa nomena nyty didy ty de ny zanak'Israely ihany a de ndaokatsika ary vakina am'izay hoe ny zanak'Israely ihany fa reto hafa firenena reo kosany zay nivoaka niaraka tamin'ny Israeliana zay nifora reo ihany no mahazo mitandrina azy ary nanaraka ny Israely ihany reo ary tsy niala tao ntsony manak'androany ireo no mitandrina io didy folo sy lalàna Mose io reo no mekena hitandrina an'izay ataoko sary moa izy efa avy eo fa ny hafa firenena kosa ny rehetrarehetra akoatran'ireo olombelona hafa firenena zay niaraka tamin'ny zanak'Israely akoatran'ireo kosany a dia tratra an'izao lalàna zao hoe tsy mahazo miditra ao ntsony nareo vaketsika am'izay zay teny zay Exodus toko fa 7 tsy mahazo miditra ao ntsony zany ny hafa firenena ny Amerikana ny Sinoa ny Frantsay sy ny maro samihafa tsy mahazo miditra ao intsony a araka an'izao lalàna zao tsy tafiditra ntsony nareo ka hoe zay koa mba hitsofoka ao non ny navelon'Andriamanitra nitsofoka de reo ihany ary tamin'izany aza mbola tsy nisy didi nivoaka le tamin'izany e satria mbola tary amin'ny tendrombohitra sy nange vao navoaka le didy folo sy lalàna Mose fa retsy efa tafiditra talohan'ny fotoana retsy ary natokana ho ary zareo rery io fa ny hafa firenena kosa nanomboka eo de nahazo an'ity teny ity am'izay hoe Exodus toko fa 5:1 tamin'ny volana fahatelo taorian'ny ialany zanak'Israely tany Egypta dia tam'izany am'izany no tongavany tany amin'ny efitra Sinay tany amin'ny volana fahatelo rehefa niala avy Egypta izy zany ary rehefa ny firenena tao refidimy izy ka tonga tany amin'ny efitra Sinay de nitobo teo amin'ny efitra de tandrifiny tendrombohitra no nitobiany Israely teo io zany le hoe rehefa nandeha zareo de tonga tao ny efitra izy telo volana teorina zany zareo nandeha teny foana rehefa tonga teo amin'ny tendrombohitra Sinay izy de nijanona teo am'izay fa teo Andriamanitra ny amoaka didy am'izay zany hoe manomboketo de misy didy ivoaka am'izay tsy misy afaka manova nyty teny ty tso manomboketo zany le resaka tany aloha tany efa vita iny iny resaka amin'ny Pasika iny efa vita iny fa iny ho atsofoka fotsiny aty amin'ny lalàna Mose iny rehefa avy eo satria natokana ho any zanak'Israely moa ho tandremana isa-taona iny zavatra iny zany fa ny lalàna eto kosa de natokana ho an'ny olombelona rehetra am'izay a ho inona lalàna de zao no tenin'Andriamanitra ary Mose niakatra tao amin'Andriamanitra de niantso azy avata nanao hoe tao amin'ny tendrombohitra izao no lazainao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely
mazava-be. Rehefa ivoaka ny didy folo sy lalana Mosea dia natokana ho an'ny taranaka Jakoba ary ho amin'ny zanak'Israely. Io mazava-be amin'ny tableau io. Holazaina amin'ny taranaka Jakoba ary ambara amin'ny zanak'Israely. Zay, zany hoe manomboka eto voaroaka ianao malagasy, voaroaka ianao frantsay, voaroaka ianao anglisy, voaroaka ianao vietnamiana, voaroaka ny sinoa, voaroaka adaony olombelona rehetra eto amin'ity tany ty, tsy mahazo miditra ao nareo. Zay. Ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egyptiana sy zay natondrako anareo tamin'ny latriny voromahery ary nampankanesako anareo ho aty amiko. Koa ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanaikeko a dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firena rehetra ianareo fa hainy tany rehetra. Any dada Iavao zao tontolo zao. Ka raha mitandrina nyty teniko ty nareo a dia ho ataoko rakitra soa ho ahy a mihoatra noho ny firena rehetra nareo. Zany hoe raha tandremanareo zany ny didiko ozy dada Iavao mantsy ny Israely any dia tena rakitra soa anà nareo. Dikan'izany a tsy afaka hidirany hafa firenena io fa raha ianao hafa firenena mitsofoka ao dia taony Israelianina fay ianao. Satria lalàna zany, endrika tsara ty hoe natokana ho an'ny zanak'Israelianina izy. Zao anao ambaranao amin'ny taranaka Jakoba, tsy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Io hitantsika mazava-be io. Zao no lazainao amin'ny taranaka Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Zany hoe tsy tafiditra mihitsy ny hafa firenena. Tsy misy idirany isy asekanty sisy mihitsy teresaka satria lalàna. Navoaka ny dada Iavao teo amin'ny tendrombohitra Sinay am'izay taorian'izany resaka hoe tafiditra le jentilisa hafa firenena taria aloha taria. Manomboka dia tsy idirany reny intsony fa reny lalana hafa mihitsy ny anazy miaraka amin'ny zanak'Israely. Fa ny hafa firenena manomboka eto kosa zay tsy mba nitandrina ny Pasika tamin'izany dia efa nivoan'ny lalàna kosa nareo hoe natokana ho an'ny zanak'Israely sy taranaka Jakoba ne ty didy folo sy lalana Mosea ty miala nareo hafa firenena dikan'izay. Satria efa mipetraka amin'izay ny lalàna. Hoe tena didy mipetraka amin'izay ty ary ito ilay nisoratana tao anatin'ny boky ka nandatsahana raha. Tsy azo ianao idirana intsony ho any hafa firenena. Ary voalaza zay ny amin'ny tonga ny bokin'ny izy moa, bokin'ny Salamo 147:19 miteny hoe milaza ny teny amin'ny Jakoba izy ary ny sifitsipiny amin'ny Israely tsy nanao toy izany tamin'izay firena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mba fantatsy reny. Salamo 147:19 sy ny 20. Noho ny amin'io teny io dia nivoaka toy ny teny tony hoe milaza ny teny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely. Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mahafantatsy reny. Ty zao le ten'Andriamanitra atao amin'ny Exodus 19 hoe milaza ny teny amin'ny Jakoba izy dia tarika hatramin'ny Exodus 19 zany resana zany. Ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely. Le Exodus 19 daholo ny resana amin'izany hitantsika teo. Ka rehefa hitantsika zany izy dia izy hoe tsy mba nanao an'izany tamin'ny hafa firenena izy. Tsy nanao an'io didy folo io tandremany ny Amerikana izy. Na ny frantsay, ny anglisy, na sinoa sy karazany. Ary ny fitsipiny sy fantatsy reny. Tsy tokony ho fantatry ny hafa firenena io. Fa raha ny hafa firenena zany niditra tamin'io dia ianao zany natao tena lehibe tena mpiara-miasa amin'ny devoly. Satria fe tsy fantatra anao mbola nidiranao ihany. Mazava zay tena tsy mety. Satria efa nivoaka le didy hoe tsy azo ny hafa firenena tandremana tsony io. Zany hoe miala amin'izay ny hafa firenena rehetrarehetra fa ilay nanao ny Pasika tarina araka tamin'ny Israeliana ihany reo ihany nahazo ny fahefana hiaraka amin'ny Israely ka hitandrina ny Pasika rehefa miforo. Ny sisan'izay tsy mahazo miditra intsony. Barazy be mihitsy izy hoe ho an'ny zanak'Israely irery ihany manomboka eto. Ka raha le hafa firenena zay tafiditra tary aloha tary zany reny le hoe raha mba te hitandrina izy ka misisika dia eo akaiky ihany izy dada Iava fandana manao fanatitra ianao. Reo no natao anao an'izany fa tsy anao ty aoriana ty mihitsy. Ary efa namoaka didy io Andriamanitra io araka ny Deutéronomia zay amarana antsika ny teny amin'izay sady ho ataoko sary kely izy dia hitanareo tsara. Deutéronomia 9 lalàna milaza fa tsy natokana ho any hafa firenena mihitsy ny didy folo ary tsy azo entina ty Amerika, tsy azo entina ny Brésil, tsy azo entina ny Sénégal, tsy azo entina ny Inde, tsy azo entina ny Argentine, tsy azo entina ny Portugal, tsy azo entina aiza n'aiza fa ao Israely irery ihany. Ary zao no lalàna dia ny didy sy mitsipika zay nasainy avy Andriamanitra ny ampianarinareo
mba arahanareo any amin'ny tany zay aleanareo olovany. Ny lalàna sy ny didy folo zany a de ho arahana ary ho ampianarina ny Israel. Mazava be io teny io satria ny tany lovan'ny Israel dia ao Israel. Any any zany no azo tandremana fa tsy azo tandremana any amin'ny toeran-kafa ankoatra ny Israel. Zay manovan'io a de fa devoly mihitsiny izy satria mpandika lalàna. Ny devoly de mpandainga ary mpandika lalàna. Zay no mampanota azy. Aza mety manao zay tsony za manomboka zao. Ary ny Deutéronomia 12 ho vaketsika indray amin'ny anaran'ny Yehosoa ny teny Deutéronomia 12:1 de zao koa ny voalaza ao amin'ny anaran'ny Yehosoa zao. Izao ny didy tsifitsipika zay ho tandremanareo ary arahanareo any amin'ny tany zay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo holovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambony tany. Zany hoe amin'ny andro rehetra iainanareo to ambony tany zany zanak'Israely dia zao ny didin'Andriamanitra any amin'ny tany zay nomeny ny dadanareo Yahva Andriamanitra ny razanareo anareo holovana ao nareo no mitandrina an'io didy fotsy lana moseo. Zay mazava be io. Zao ny didy tsifitsipika zay ho tandremanareo ary arahanareo any amin'ny tany zay omeny avy Andriamanitra ny razanareo holovana. Zay any Israely rery any io zany azo tandremana dikan'izay. Izay zany no didy efa navoaka ny dada Yahva hoe natokana ho any zanak'Israely ary any Israely rery any azo tandremana. Zay manohitra azy zany de hatrany de devoly zany olona zany satria mpandika lalàna. Toy zany hoe aiza nisy 56 le voalaza teo iny reo le niaraka tamin'ny Israelianina le nivoaka avy Egypta ka nomeny dada fahefana dada Yahva fahefana hoe noho ny am'zareo matahotra ny loza ihany koa zany ka mba teraka nampasika aminareo mbo hafadoza de aleo izy hiaraka aminareo fa sy vao mifory izy zay vao mahazo miaraka aminareo. Ary lalàna iray no ikambaninareo de ny pasika ny dikan'izay. Lalàna ny pasika nasiana ny kambanany zareo fa tsy misy akoatran'izay mba hahafahany miaraka amin'ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana ihany koa de ho any Israel. Izay ihany no ny fanarana taminy. Fa rehefa tonga any Israel kosa izy ka mba maniry te hitandrina didy fosy lana Mosesy ny sabata de iny le isy 56 tenena hoe raha misy afafihena te hitandrina an'io de mahazo manao. Ary zareo moa satria izy any Israel de tsy olana aminazy nge le manao fanaty re. Tam'izany fotoana zany mahazo manao fanaty satria mbola tsy voarara le izy. Fa raha am'izao fotoana zao zay manao fanaty de ohatrany mamolaka vozona alika ary zay mitondra fanaty de ohatrany mitondra rakisoa. Tsy eken'Andriamanitra tsao zany le fanaty. Zany no porofo fa tsy mety tsony io didy folo fa de le adalan'ny olona zay te petraka hoe. Ka raha misy mitomany hoe le isy 56 de valiny no tsy azonao idirana io. Efa misy barazy napetraka-Andriamanitra rehefa namoaka ny didy izy teo amin'ny tendrombohitra Sinay de ny didy teo amin'ny tendrombohitra Sinay mihitsy no tena tsy mahazo miditra tsony ny hafa firenena. Zay ataoko sary am'izay ary izy de ho anareo zay mijery sary no mahita tsara hoe ay ve zany. Fa efa zay moa zany no teneniko amitsika na de nareo hoe zay tsy mahita sary fa ao amin'ny télé ve nanaovanao an'izany. Izay mihitsiny izy ao amin'ny télé izy de manao sary zany ty zany any zanak'Israely ty. Reto any zanak'Israely tamin'ny voalohany. Ty any zanak'Israely tamin'ny voalohany. Ataontsika hoe Israel zany io. Ty zany Israel. Teny zanak'Israely zany niaraka tamin'reto hafa firenena reto izy reto zany le hafa firenena. Reto le hafa firenena niaraka tamin'ny taoko étranger io zany le hafa firenena io na HF zany hafa firenena izy amin'ny malagasy hafa firenena. De raha ireto hafa firenena reto io zany ten'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany ny te hinana amin'ny pasika de mifory zay le hoe circoncision zany manao circoncision zareo. De ireo ihany no mahazo miaraka amin'ny zanak'Israely manao an'ity resaka momba amin'ny didy fosy lana Mose ty reo ihany. Reto no manao ny paka aloha voalohany no lalana amin'ny paka zareo de zao. De rehefa taty olina zareo raha mba te hitandrina ny didy folonay izy taty olina ty ndray raha te hitandrina ty le isy 52 ho any zareo reo ihany. Isy 56 moa de 6 à 7. Raha ireto olona ireto no samy ao ihany zareo
no te hitandrina didy fosy lana mosea de reo ihany reo le olo étranger reto étranger reto ihany no manao an'io reto reo ihany no mahazo manao an'io fa ny hafa firena kosa zay ataoko mangamanga ty ivereny aty a ianareo zay mangamanga ty ivereny aty kosany a tena interdit aminareo mihitsy manao an'io pasika io aty am'izay ny étranger aty atao ety zany ny étranger rehetrarehetra koatrany le tamin'eraka tamin'ny Israel rehetra zany reto étranger aty ketreto kosany a tena interdit mihitsy ny didy fosy lana mose tena sensé interdit de asiana fotsifotsy eo ampovoany mahasensé interdit anazy io tena sensé interdit ny didy folo tany de sensé interdit tsy azo atao mihitsy no any hafa firenena io non non zao de zay le Isaia 56 ry a andiny feny fafito le hafa firenena niara-niara tamin'ny zanak'Israely tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana io nataoko filesy io reo ihany no mahazo mitandrina an'io fa ny hafa firenena kosiny a rehefa nivoaka ny didy folo a de interdit tsy mahazo mitandrina izy zay matoky ahafahantsika rehetra am'izay ny dika le Isaia 56 a reo hafa firenena reo zay niara nivoaka tamin'ny zanak'Israely niala avy any Egypta any amin'ny tany Kanana reo ihany no mahazo mitandrina azy de tiako soatra am'izay ty hoe asiko soatra hoe any Israel zany hitandremana an'io a de asiko soratra ty hoe io zany le tanàna ato Israel rery any Israel Israel ao Israel rery any io zany ny azo tandremana zay ato ao rery any io ny azo tandremana de reto étranger reto no miditra makao a tandrina azy ao Israel rery any moa ny Israelna koa efa mitandrina azy koa ato reo no mahazo miaraka reo fa ny étranger kosany tsy mahazo mitandrina io tsony izy arefa mivoaka ny didy folo zay ka zay ny dikan'io ina ny Isaia 56 a reo hafa firenareo zay niara nivoaka tamin'ny Israeliana reo no manao an'izay de matoky aho atsika rehetra tokantrano fa voaraintsika am'izay ny hevitry le teny Isaia 56 a andininy fa enina ka hatramin'ny fafito a io ny fanazavana azy a de mirahaso atsiketra samy teno soa de zay no ambarana atsika anazy a de samy teno soa daoly a de hiditra amin'ny fampianarana mandrakandrentsika rehefa orina iaraka ivavaka atsika sotrapetsaka dadamala iava noho ny amin'ny asoavanao sy ny atsaranao fanomenao an'izao teny zao mba hamerenana ny sain'ny olona hitodika ho any amin'ny marina tsy mandeha makany amin'ny zavatra tsy izy intsony fa tena mantatra ny tena sitraponao hatrany amin'izany voalohany izany ka mandraka ankehitriny amin'izao fahatongavan'ny fampianaran'ny Jehosoa zao ny teny de entinao hanokafana ny sain'ny olona ary ny teny de entinao hamerenana ny fony ihany koa sy ny fitiavany hanatony an'le tena famonjena zay mpamonjy Jehosoa no anarany ta io araha zao teny zao mba hitondra soanjy rehetra mihaino sy mandre ary hitondra fahasoavana am'izay rehetra mijery ta io ny teny ta io ny fanambarana ta io ny fampianarana voninahitra anao dadamala iava koa de mamali vavaka mandrakariva ary mamali ny teny isan'andro misaotra dadamala iava hitanjy rehetra nambarako ianao ary mbola hitay azy indray ianao amin'ny anaranao Jehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra misaotra dadamala iava halleluia amen de mirahaso atsiketra samy teny Jehosoa ho an'ny fitoezan'ny fampianarana indray a mba manaraka indray a velo mataoly azy